Ary maranantsika ny fotoana amin'ity hariva ity dia ny fahaizan'ny grand maître Michel Le Dragon avy eo amin'ny Gakama izay feno 17 taona tamin'ity taona ity ny Gakama na nikasika mahery Madagasikara tarihan'ny Michel Le Dragon. Misy ny hetsika maromaro izay karakarain'izy ireo ary misy ny fampisehoana izay ho karakarain'izy koa ka tamin'ity herinandro ity ary dia nisy ny atao hoe seho fohy nentin'ny Michel Le Dragon na nazava ny zavatra rehetra niainany sy nandalovany tao anatin'izany Gakama izany. Ya zany hoe natoka zatsy fahaelaela tsy hitanareo satria mampivoatra sy mampiroborobo ny enti-paharazana malagasy ity dia izy io tsy vita hoe mipetraka amin'ny toerana anankiray anao dia vita ho azy eo ilay izy. Tsy maintsy mametraka anao avy eo mbola miverina mitety mandamina voapetrapetraka daholo zavadrehetra dia eo tena vao mijery am'izay satria misy an'ilay atao hoe Gakama na ny Gasikamahery association najory tamin'ny 1990 izy io dia be dia be nidignana vita an'izy io satria navita ny festival national ary ny Salette des champions Mourengy tao palais de sport tamin'arivo tamin'ny 31 octobre 1999 navita antsika ny festival international tany La Réunion tany Saint-Clotilde dia tamin'ny 2011 zegny antsika nandray anjara tamin'ny festival international tany La Réunion tany Saint-Clotilde ihany koa dia revanche natao teto Madagasikara dia rehefa avy eo rehefa nazavazavaigna daholo ny tany nipoiran'ny tony Mourengy sy ny ringa ny Diamanga eto Madagasikara dia tsapan'ny zareo brésilianina sy ny rayonnais sy sisa fa itsika gasy zany fototra ny zavatra rehetrarehetra fa tsy avy any fa ny avaty zany no lasa tany amin'izareo zany ohatrany hoe le bois de rose avy eto Madagasikara lefa anao anivela dia asianao bouton menamena kely dia hoe madiny France zany nefa Madagasikara ny tompony ka iny fa convaincu zareo amin'igny dia zay mahatonga hoe za zay mampianatra jusqu'à La Réunion zany raha mijery anareo any amin'ny Facebook Audace Fracas dia mijery anareo amin'ny Facebook Gakama Madagasikara dia ho hitanareo any miasa vitan'ny Gakama any ivelany jusqu'à Brésil jusqu'à Martinique zany jusqu'à amin'ny palais de Bercy mikasiky ny culture nationale de Madagascar sur le plan sport, art, agriculture, développement traditionnel de Madagascar. Ny am'izao fotoagna zao zany le Gakama dia nivadika confédération fihezin'ny loi 97/014 du 8 août 97 ny MJS zany hoe tout mouvement sportif de fihezin'ny ministère io dia misy ny décret 212/810 du ministère de la culture indray mitrandraka mikasiky ny zavatra ara-kolontsaina rehetra na resaka anthropologie na ny archéologie na ny histoire na ny géographie traditionnelle any firenenantsika dia ny fahaizana misikity fahaizana misy tromba ny Mourengy ny ringa zany hoe le art de combat ny arts martiaux fahaizana miartegna ny fahaizana manao massage traditionnel ny resaka otro amin'ny ankapobeny ny fora ny famadiagna ny communication satria nareo mpanao gazety amin'io dia antsonga ngeza be nareo satria misy fédération ajorintsika dia hoe fédération nationale de la communication des valeurs culturelles et ancestrales de Madagascar dia mba mivoy an'io antsika mba ialagna amin'ilay hoe raha antsika amin'izao fotoagna zao raha mijery dia atakatra ny acculturation antsika io efa tsy manana zavatra ho tenenina firy-tsona atsika amin'ny gazety raha tsy hoe nitapagnalohany ny mpanjaka dia maty vonoany tomobily dia nangolona ny zanany papany alors que raha ny kolotsaina atsika zany no véhicule atsika ngamba maty ho azy zany filazana regny zavatra maro samihafa regny ka ity Gakama ity zany sehatra anankiray ahafahan'ny firenena malagasy tsy hakanavaka ampijoro ny fédération arakaraka ny zavatra tantagniny raha mitolona omby izy dia ana fédération nationale des arts et loisirs zany misy anazy mpanao Mourengy izy na ringa dia ana amin'ny art de combat raha ohatra izy mahay manao dessin caricature mikasiky ny kolotsaina pirenena fa tsy le dessin Pinocchio na Charlot dia mamonjy zany izy ary amin'ny art visuel dia raha anao film izy dia audiovisuel sisisa be dia be ny zavatra ao agnatin'ny zavatra ataotsika zay zany mikasika ny Gakama kainy Gakama feno 17 taona am'izao izy dia nanaovana ity zavatra ataotsika androany ity dia natao 13 mai androany kiniatsinasiagna chaise mihitsiny satria tsy 13 mai matetika mampiady olona amin'ny resaka chaise dia ity tsy 13 mai politique tsy 13 mai ny chaise fa 13 mai culture, sport et éducation et développement pour le bienfait de la nation satria ny firenena nazary misy ilagna atsika dia les conférences de presse natao androany dia voalohany fiverenako antsaitra satria raha mijery zaho ny tanora vavy sy lahy fa tsy mana direction tsony fa nambara direction sy ny rongony sy ny zavatra maro samihafa Facebook ary amin'ny resaka homosexuel ny hira lasa kolomboty fa tsisy kolontsaina tsony very niakatra aty amin'nidina aty ambany ny aty ambony ny tovavy zay mahatonga le fédération nationale des arts de coiffure na ny taovam-bolo fanaova taovam-bolo lasa volo tsy fatotra tsony natadiny aomby ny vava eo ambony loatra fa tsisy tsony le raison d'être amin'ny maha vehivavy ny vehivavy
mihira moa dia fa manao solomaso mainty daholo tsy fantatra loatra olo na hoe jambasa tsy jambasa manakory ka teo tenenina agnatin'ny sehatra faminaovana zao zavatra rehetra reo ao satria misy koa le fédération nationale des arts musicaux des chants de danse reto zany fahitantsika io dia ireo a fameregnana ny enti-paharazana taloha ara-tsaraigna amin'ny zavatra manontolo ataotsika dia androany zegny izy kona marako teo ho isy démonstration satria raha hiverina sur scène Michel le Dragon dia io vaty lehibe ry zao dia ho apetraka atsika eo ambony takola tsofina ho vakina potika zay reo le vato a dia mazava zany fa araiky amin'ny enimpolo taona atsika amizao dia mbola mahavita ny vitatsika ary hiverina ilaloha andray aman-tany dia iny fanadadiny ihany koa tompolasy tompoko vavy no ametrahako ny velomandram-piona ho amin'ny herin'ny an'ito izao indray sorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany manome fotoana anao indray ny fandarana ho amin'ny herin'ny an'ito izao indray veloma tompoko